Manantitra ny arabandray tompoklasy tompivavy tonga sao anatin'ny fotoana vaovao ianao sainam-panajana anjo izany hatramin'ny farany nandritry ny fandalovan'ny minisitry ny raharaham-bahiny japonais teto Madagasikara dia no amafisina ny fiarah-miasan'ny gouvernemental japonais sy ny fanjakana malagasy voaporofo izany tamin'ny alalan'ny fanomezana vary milanja 2.7 taona ho any amin'ny tapany atsimo nosiny raha ny vaovao tanteriny Yannick Pierre mitsika. Efa 2.7 taona ny faharetan'ny fiarah-miasa eo amin'ny gouvernemental japonais i Madagasikara. Mitohy anefa izy io ankehitriny amin'ny alalan'ny PAM na ny programme alimentaire mondial ka izao nanoloran'izy ireo vary na vivre 2.7 taona izao izay mitetibidy ho iray faingo $4 ho an'ny olona marefo sy ireo faritra lasibatry ny fandalovany andro ratsy sy ny fiovan'ny toetry ny andro. Isan'izany ny faritra Atsimo Atsinana, ny faritra Anosy ary ny faritra Androy. Ka natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny iraka manokany ambasady japonais Andriamatoa Takuki Ushuki izany teto Tolagnaro. Sorana manokana ny izay fiarah-miasa zay amin'ny gouvernement japonais sy gouvernement malagasy amin'ny alalan'ny PAM na programme alimentaire mondial izany hitatsika fa miroso atrany ny fifanomezan-tanana ny fiaraha-miombonantoka eto amin'ity faritra Anosy ity. Notre ministre des Affaires étrangères qui était en passage à Madagascar. Nanamafy ity iraka manokana avy amin'ny ambassadeur japonais ity fa mitohy io izy ny fiarah-miasa eo amin'ny Japon sy ny Madagascar. Donc nous allons continuer cette coopération. Merci. Tonga nanome voninahitra izao lanonana izao ihany koa ny chef de programme eo anivon'ny PAM dia Andriamatoa Youtmen Badawi.